Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Mandray vahiny isika eto amin'ny Pejy Marka 16 amin'ny ity anio ity arak'izao ahitanao azy zao dia tsy iza zany fa andriamatoa Ravo RATSIMBAZAFY izay Kristiana ray mpianakaviana ary mpitarika fikambanana mitory filazantsara amina fiangonana anankiray eto andrenivohitra. Faly miarabanao zay namana Ravo ary misaotra anao ihany koa namaly ny fanasana anaiky ifampizara eto amin'ity Pejy Marka 16 ity. Eny tompoko faly miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ike. Amin'ny teny ity dia ifampizara aminay ianao ny aminay fomba hafakely izay ataonao entinao mitadidy toko sy andininy ao amin'ny Baiboly. Ahoana moa zany ilay izy? Le izy zany dia fomba efa nampiasaiko efa hatry ela isaoran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasana ny loko. Zany hoe ohatra zao hoe reto zao misy loko anakefatra zao reto loko reto dia le izy zay tarihan'ny fanahy masinatsika fa mety hoe ny anao mety loko roa na telo fotsiny, mety hoe tsy ampy anao ny roa sy telo fa mety loko enina fito valo ohatr'izay zany. Dia amin'izay zany nandray zany misy loko ohatr'izao koa amin'izao fotoana izao zany efa misy stylo en couleur be ohatr'izao. Dia amin'ny alalan'ny loko zany no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hitadiavana andinin-tsoratra masina. Zany hoe zay tena verset clé. Tsy haiko moa inona ny tena verset clé, inona ny verset clé amin'ny teny malagasy miala tsiny. Fa ny verset clé fampiasa amin'ny asa fitoriana zany dia ireny no lokonao. Dia tena verset clé satria indraindray manko lasa be loatra indray ilay loko zany raha hoe lokolokonao daholo zay mahafinaritra anao. Fa misy tena hoe fatozion tavan'Andriamanitra zao tontolo zao, zany zao verset clé. Dia ireny zany no ohatra ny ampiasaina amin'ny fluo zany dia ireny no tsipihana atao amin'ity Baiboly ity. Dia amin'izay mora tadidy ilay izy satria fanahin'Andriamanitra zany mampiasa an'ilay faculté hoe mémoire visuelle. Zany hoe sady mitadidy ny saina no maso zany mahita hoe mangamanga ity, mavomavo ity, menamena ity. Misy dikany ve zay couleur samihafa ampiasainao zay? Taridalana fotsiny no entiko. Zany hoe ny tsirairay avy zany dia afaka manao hoe ny anahy hovaiko ohatr'izao. Fa ohatra zao ny anahy zany hoe torohevitra ny anahy taridalana hoe raha mangamanga dia zay momba an'Andriamanitra. Zany hoe fanambaran'Andriamanitra momba ny tenany. Ohatra zany eo amin'ny Isaia 43:11. Isaia 43:11 zao dia miteny, Andriamanitra no miteny hoe izao dia izao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Zany hoe zay momba an'Andriamanitra zany dia mangamanga. Fa maninona moa mangamanga? Satria Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra, mangamanga ny lokon'ny lanitra. Ohatrohatr'izay zany. Dia ohatrohatr'izay zany le izy. Dia raha ohatra indray hoe menamena indray menamena indray zany resaka fampitandremana na resaka fahotana. Ohatra raha ka ohatra anankiray tsika raha mbola ao amin'ny Isaia ihany, Isaia 7:50 ohatra, andininy faharoa dia misy an'izao teny zao hoe mampitandrina zany Andriamanitra hoe fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Zany tena mampitandrina mihitsy Andriamanitra, mampieritreritra zany. Dia izay zany le menamena. Dia fa maninona moa natao hoe menamena? Satria menamena zany ohatra ny fambara fampitandremana foana. Raha mandeha fiara ianao dia indrindra rehefa hijanona le fiara eo alohanao dia mirehitra ny jiro mena feu de stop. Ny inona hoe tsy azo aleha aty dia menamena le plaque sens interdit ohatrohatr'izay. Dia izay mamenamena azy. Dia farany angambany amin'ilay taridalana omeko ohatra hoe maitsomaitso sy mavomavo. Dia rehefa tsy fampitandremana zany sady tsy momba an'Andriamanitra dia ohatra hoe azonao atao hoe maitsomaitso zany. Hoe maitsomaitso. Indrindra zany ohatra ny hoe mikasika fitiavan'Andriamanitra. Ohatra hoe Jeremia 7:7 fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Dia iny zany ataonao maitsomaitso satria ohatra ny maitsomaitso ny fanantenana ohatrohatr'izay. Satria koa moa hoe fluo zany saika hoe reto efatra reto ihany ny fluo tsy dia mbola nahita hoe fluo dia hoe volomparasy ny lokony na ohatrohatr'izay. Dia mavomavo zany mety hoe be dia be. Mavomavo indray le verset tena satria be dia be ny tsara atao anatin'ity ten'Andriamanitra ity. Rehefa tsy momba an'Andriamanitra, tsy mampitandrina anao, tsy resaka ohatrany hoe fitiavana sy ohatrohatr'izany fa tsotra fotsiny ohatra hoe aka anankiray tsika ohatra hoe Marka 16:15 zany dia ataonao mavomavo. Tsara be le izy hoe izaho maniraka anareo hitory ny filazantsara. Dia tsara be le izy dia lokonao mavomavo. Ohatrohatr'izay no inona zany no antony mahatonga anao manao an'ilay izy hoe inona nanampy anao ve izay fampiasanao loko samihafa izay?
tena nanampy mihitsy tompoko satria izaho zany efa hatramin'ny 1989 no mpitoron'ny filazantsara tafika masina AFF asa fitoriana filazantsara dia tena tonga any amin'ny tranon'olo zay dia eo ianao zany satria miresaka amin'ilay olona aloha dia le fanadihadiana amin'ilay olona no ahafantarana hoe tokony ho zao no verseo ampiasaiko dia eo ianao mitady aingana dia any amin'ny romanina misy an'izany dia eo zany le fanahy masina zany eo mandeha le mémoire visuel zany hoe fantatrao le izy hoe romanina dia tadidinao hoe tsy pejy akavia fa pejy akavanana ohatra hoe aka ohatra anankiray mihitsy aho hoe ohatra korintianina voalohany ity zao ohatra tadidinao hoe misy hoe fanifahasoavan'Andriamanitra natozoa ohatra tadidinao hoe korintianina le izy korintianina ngambo zay dia mandeha anao dia avadibadika ao baiboly dia hitanao hoe ity le izy satria efa miloko le izy zany araka le loko le tenentsika teo ainao tsy anjery tsara mihitsy zany hoe raha vao mavo izy dia efa zao zany zao no ambarany amin'izay raha vao maintso izy dia zao zany ny ambarany amin'izay eny tompoko satria zay mihitsy le mémoire visuel zany hoe zay io mémoire visuel io manko manampy mila hitanao matetika mila mialatsiny amin'ny teny frantsay mila travaillenao zany mila enao zany tsy hoe faly antokondoko fotsiny hoe dia lokoko ty fa ao le mandoko dia ao koa le hoe mila manao fampiarana ianao zany karazana ohatra hoe exercice mila mananana teny ianao ohatra miaramila mila manazatra teny ianao fa raha hoe lokonao fotsiny le izy dia hoe isa-taona ianao no manao asa fitoriana filazantsara dia isa-taona vao mbo misokatra le izy tsy mandeha le mémoire visuel fa mila matetitetika ianao zany dia arakaraky ny jerevanao an'le izy no tadiavanao hoe loko menamena zay avato akavia zay avato akavanana zay za zao manana tenin'Andriamanitra anankiray zay tena hoe mba tena hoe nataoko filamatra mihitsy nisay atoko fa 4:4 hoe aza matahotra fa tsy homenatra ianao aza mangay fa tsy avela ho afa-baraky ianao raha amin'ny baibolinao zany sao dia mety holokonao inona zany zao zay aza matahotra fa tsy homenatra ianao aza mangay fa tsy avela ho afa-baraky ianao maitsomaitso zao zay satria ohatrany hoe Andriamanitra mametoky ianao dia maitsomaitso zany zao zay ianao ihany ve mampiasa an'izay fomba fitadidiana toko sy andininy zay sa zarainao amin'ny olona misy olona hafa ve hitanao hoe mampiasa an'izy ko misy olona hafa mampiasa an'le izy tompoko dia misy ary moa ohatrany hoe nahitana manao an'le izy dia vokatra izay nampiasainy an'le izy dia tena manampy le izy tena mandaitra le izy fantaniana faraparany angambany monsieur Ravo hoe misy olona miteny hoe ny baiboly tsy tokony soratsoratana hoe fidividiana zany ny tenin'Andriamanitra fa hoe tsara daholo ny tenin'Andriamanitra ao tsisy an'izany hoe tia ny tena tsara tia ny zao fa mety daholo ny tenin'Andriamanitra ao manao ny hevitrao ny amin'izay satria mety izay zao no ambaran'ny olona zany hoe fa maninona ny tsipitsipihana lokolokona zany fa tsara daholo reo tenin'Andriamanitra reo dia inona no mety hoe zavatra teneninao amin'izay samy manana fomba fijery ny olona fa ho anahy zany za zany tsy mandany le olona hoe sarotiny amin'izay zavatra izay fa ho anahy indray hevitro manokana ty tsy saroty mihitsy satria amiko zany tsara daholo ny tenin'Andriamanitra saingy amiko kosa tsy mitovy le izy satria zany jauna 3:16 zany fahatorizao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalahy tokana zay azo somary hoe atao référence koa amin'le Jeremia 31:3 teo hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao raha Andriamanitra miteny amintsika hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao tsy hitovy mihitsy angambo zany amin'ny hoe Abrahama niteraka ny Isaka niteraka ny Jakoba ohatrany le anankiray tonga dia maray hery ianao ohatra misy herim-panahy zany voarainao dia raha hitady an'le fitiavana mandrakizay nitiavako anao nefa tsy voatsipika ao tato le izy sahirana ihany ianao dia zay zany hoe amiko zany hoe tsara le izy satria le izy zany tsy hoe be lokoloko be koa le baibolinao fa zay tena hitanao hoe tena ilaina mihitsy zay tena tokony ho ampiasaina mihitsy zay ihany no lokonao dia fanahy masin'Andriamanitra no mitaridalana amin'ireny hoe aza lokono zany loko izany ohatr'izay arakaraka le tenin'Andriamanitra mahakasika anao koa le izy tena marina eny tompo mahakasika anao ndray dia hitanao hoe oentinao miasa ny ray ilaina hoe ty zao olona mety tsy mahakasika anao manko indraindray le tenin'Andriamanitra fa izy anao hoe tena ohatrany tena ilain'ny fiarahamonina ty tenin'Andriamanitra ty makasitraka indrindra tamin'ny fizarana fa tena mino fa misy olona maromaro
afaka mandray lesona avy amin'izany tsy voatery araka nambarina tao hoe tsy voatery marqueur ohatran'izao akory souligneur fa afaka mampiasa stylo ihany koa isan-karazany na afaka hoe loko roa na loko telo na mihoatra arany fa taridalana ihany koa izay nomenao izay avy amin'ny alalan'ilay traikefa izay efa nanananao dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fizarana dia Andriamanitra ny omba sy tahanao dia ho voninahitry'Andriamanitra rery tompoko ny zavatra rehetra mirary soa antsika rehetra tompoko misaotra tompoko. Dia mifarina treo aloha izany Ravana ny dindinika izay niarahana tamin'ny Andriamatoa Ravo RATSIMBAZAFY tamin'ny tian'ity dia raha misy amintsika ihany koa Kristiana manana zavatra samihafa ho zaraina eto amin'ity Pejy Marka 16 ity dia aza misalasala manoratra amin'ny afatra miafina ato amin'ity Pejy ity na mandefa mail amin'io adresse mail izay hitantsika eo ambany io dia eo an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen.